Dia miarahaba antsika rehetra indray izay manaraka an'ity fandaharana zarahay mahasoa ity. Fandaharana faha 670 indray izany no arahantsika. Ny fandaharana faha 670 moa dia toy ny fandaharana farany nataontsika, dia ilay fandaharana miompana indrindra ho an'ireo izay mianatra any Madagasikara ary mitady vatsim-pianarana hianarana any an-tanàna. Araka ny lazaintsika omaly moa izany tamin'ny fandaharana faha 570 dia natao ho an'ireo rehetra izay mianatra any Madagasikara na mianatra firenena andalam-pandrosoana ity vatsim-pianarana ity. Ary ny anaran'ilay vatsim-pianarana dia vatsim-pianarana atolotra ny anaran'ilay izy moa izany dia ilay hoe Wells Mountain Initiative, vatsim-pianarana atolotra ilay vondrona na ilay fondation izany Wells Mountain. Dia ny anaran'ilay izy izany averintsika Wells Mountain Initiative, dia ny adresy ahitana azy ao amin'ny internet izany na ny internet dia WELLSMOUNTAINITIVE.org. Aingana be izany ozy nareo. Aingana be izany hoy ianareo. Averintsika ary ilay izy. Wells Mountain Initiative.org. Izay izany fandaharantsika androany dia resaka toy n'ilay ilay hoe fepetra ny amin'ny azahoana ny vatsim-pianarana natokana ho an'ny mpianatra izay mpianatra any Madagasikara izany na mpianatra amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Resahantsika omaly izany tamin'ny fandaharana farany ireo olona izay mahazo mangataka. Dia androany indray izany iresahantsika ny fomba ny antsipiriana izany ny amin'ny fomba anaovana an'ilay fangatahana ny zavatra ilaina amin'ilay fangatahana. Izay izany no resahantsika androany. Fa alohan'ny hidirantsika lalina amin'izay izany dia tiako izany aloha ny mampatsiahy antsika efa isaorako be dia be izany nareo izay nandray anjara tamin'ilay filan-kevitra fa mbola misokatra izany ny famoasana ny fizarana izany ny fanoloran-kevitra fanaposahana izay hevitra avy any amintsika mba hahafahantsika manatsara ity fandaharana ity. Dia izay izany azonareo jerena ao amin'ilay Facebook group na ilay vondrona Facebook izany Facebook group ny anaran'ilay izy dia hoe Zarahay Mahasoa. Zarahay Mahasoa, Facebook group Zarahay Mahasoa no ahitanareo izany an'izay ilay fiangaviana ataoko hoe mba lazao izany izay eritreritrareo momba ny fandaharana satria isika dia mitady mandrakariva ny hanatsarana ny tolotra izay vokarina ary izahay moa atao mihetsika asa ao an'i Madagasikara no manolotra azy ity ho anareo. Fa ny tenako moa izany no manomana azy dia ny tenako ihany koa moa izany no mpanolotra. Izay moa izany ny asa ao an'i Madagasikara no mpikarakara. Izay angamba no malaza azy kokoa. Ny asa ao an'i Madagasikara, hetsika asa ao an'i Madagasikara no mpikarakara, fa ny mpanolotra manomana sy manolotra izany dia ny tenako Dr Joliot Karavelamisy. Ka mba miangavy antsika izany aza mizarasala mizara ny hevitsika dia mizara ihany koa ny hevitra sosokevitra dia iny moa araka ny lazaiko hoe raha ohatra ka programa mbola tiana tohizana dia lazaina hoe tohizo ilay izy izao ny fanatsarana na azahovana. Raha ohatra indray moa nareo mahita efa ampy izay fa izay vatsim-pianarana lava foana ny resahana eto fa mba manaova zavatra hafa dia lazao ilay zavatra hafa. Raha ohatra koa nareo miteny aleo ajanona tanteraka dia milaza koa nareo ajanona tanteraka dia jerentsika daholo izany izay feo avy any amintsika any ahafahantsika mijery ny lalaka-isorana amin'ity fandaharantsika ity. Ny mailaka moa izany be dia be ny tonga ao alefanareo amin'ny SMS na ny hafatra miafina
be dia be ny ao, be dia be ny tsy voavaly, fa dia tena ialana tsiny fa dia variana mian-dalana eny ihany ilay izy fa dia mila faharetana amin'ny mifandray amiko satria araka ny heverimberiko mandrakariva dia izy ity tsy zavatra asa fitadiavam-bola na famelomam-tegna, tsy velon-tegna izy ity fa fifanampiana sy fifanohanana ka ny fandarana azy zany dia mipetraka eo amin'izay fotoana misy fa tsy mahazo laharana voalohany amin'ny zavatra atao satria eo koa ny didy aman'andraikitra eo amin'ny tokantrano, fitaizana sy ny toeram-piasana izay iankinan'ny fivelomana. Izay ary zany no ela fa dia tohizantsika ary ny fandarana fa 4/70 ny niresahantsika tamin'ny fandarana fa 5/70 dia ilay fanazavana ankapobeny momba an'ity vatsim-pianarana atolotry ny Wells Mountain ity, izany hoe Wells Mountain Foundation dia izay no niresahantsika zany omaly. Eto moa ampatsiahevitra ihany fa amin'ity herinandro manontolo ity zany dia io ihany no averimberintsika satria ny daty farany fametrahana fangatahana dia ny voalohan'ny volana marsa, izany hoe tsy manana fa tsy iray volana isika eo tsy ampy iray volana akory azako hikarakarana an'ilay fangatahana raha handray anjara ianao. Za zany dia mamporisika mihitsy ny andraisana anjara fa raha ny fahafantarako azy tsy mbola nisy malagasy nahazo an'ity vatsim-pianarana ity. Raha ny fahafantarako azy fa raha nisy ihany dia mba mipoitra izy miteny hoe za efa nahazo dia mba mizara amin'ny namana, mba hiangaviana hizara amin'ny namana mba ahafahan'ny namana koa zany na ahafahan'ny hafa mba mahazo hatria tsy zavatra tsara mihoatran'izany mifampizara ny fantatra zany mba ho fifampandrosoana ny rehetrarehetra. Ka ity herinandro ity zany resahantsika ny zavatra rehetra momba ny atao mba hampitombo ny herizika, hampitombo ny fahafahantsika zany mahazo an'io vatsim-pianarana io. Eny ary efa voatanisantsika teo zany omaly ny karazan'olona afaka mangataka dia ny resahantsika androany indray zany hoe ahoana inona avy zany ny zavatra ilaina rehefa mangataka ianao, inona avy zany ny zavatra ilainao zany amin'ny fangatahana zany. Izay zany no resahantsika indray amin'ny tapan'ity fandarantsika androany ity, ny zavatra ilaina na ny zavatra mila fianoana amin'ilay fangatahana. Aza adino aloha zany fa ny feim-potoana farany fametrahana fangatahana dia ny voalohan'ny volana marsa. Aza adino izay fa tena zava-dehibe izay zany. Dia reheto avy zany no zavatra ilaina omanina. Voalohany, sary tapaka. Io zany sary azafady tsy hoe sary tapaka, sarinao. Azonao atao sary tapaka dia sarinao mitanjaka ohatra hoe afa-baraka mitsangana no tiako tenena fa tsy mitanjaka loza marina, tena afa-baraka. Miala tsiny re olona, sary mitsangana zay tiako lazana, afa-baraka anareo tena hifonana. Dia fa azonao atao sary tapaka io na sarinao feno na sarinao mitsangana zany no alefanao any zany. Dia ny izao azonao atao fanazavana kely azonao atao zany ny mangataka manao ny fangatahana alefanao amin'ny internet miditra amin'ilay tranokala. Iny mbola resahantsika fandarana manaraka iny, miditra amin'ilay tranokala zany ianao, mbola resahantsika fandarana manaraka iny. Na azonao alefa taratasy koa ilay izy alefanao amin'ny paositra fa raha amin'izao fotoana izao zany ny fahitako azy tsy tratra intsony raha alefa paositra fa aleo dia miditra amin'ny internet isika dia amin'izay zany isika manao ny fangatahana. Voalohany, sary mazava tsara sarinao, azo atao sary feno, azo atao sary tapaka izay tianao, izay hitanao mahafatifaty anao sy izay mampisongadina ny mahanao anao sy ny mahatsara anao izay avoaka. Faharoa, misy zany lahatsoratra izay soratanao zany lahatsoratra misy lahatsoratra amboarinao. Dia io lahatsoratra io ao amin'ilay rohy misy an'ilay fangatahana no misy azy, misy fanontaniana ao zany asaina valianao. Io zany tafiditra amin'ilay fakafakao dia tsikerao. Mbola ho resahantsika iny zany. Resahantsika iny dia ahoana fomba hamalina io lahatsoratra io. Efa fantatro ilay fanontaniana io tsinona satria niditra tao amin'ilay tranokala mihitsy ahako dia ohatran'ny hoe za zany nanao an'ilay fangatahana dia nijereko daholo ny zavatra rehetra takianao amin'ilay izy dia ho resahantsika amin'ny manaraka sy tsy androany fa ny lisitra rehetra mihitsy izao aloha no lazaiko aminareo mba hiomananareo. Fandarana ara-piotsy indray isika zany hijery an'ilay hoe ahoana daholo indray ary no hamenoana an'ilay fangatahana dia ahoana ny fanaovana an'izany lahatsoratra izany. Fahatelo dia fangatahana finoana. Io zany ilay lazaiko hoe fenoanao amin'ny internet dia fangatahana ho an'ity ilay taom-pianarana 2024 ity. Aza adino fa
misy isam-taona divadim-pianarana ity ka raha ohatra zany tsy mahatratra ianao tamin'ity na tsavonina dia azonao atao zany mangataka amin'ny fotoana manaraka, amin'ny taona manaraka zany raha olona mbola haka lisansy ianao, fa ny maitrisy sy ny doctorat zany tsy misy, tsisy eo. Dia ny fahaefatra ilainao koa zany dia ilay taratasy io ilay lazaintsika hoe letter of motivation na personal essay statement. Raha tsaroanareo iny zany ilay anaovantsika fandarana matetitetika teto, fandarana fa 70, fa 20, 150 hatramin'ny fa 450 izay. Io foana zany resaka ahoana ny fandrafetana taratasy ohatran'io. Mbola ho resahantsika indray zany izay. Mazava ho azy zany fa ny fangatahana ataontsika zany dia amin'ny teny anglisy amin'ny teny anglisy zany ilay fangatahana atao fa tsy amin'ny teny farantsay akory na amin'ny teny malagasy amin'ny teny anglisy zany no anaovana azy. Dia ny faharoa ny fahafiro zany fahadimy mialatsiny raha ohatra ka maheno feon'olona amin'ny teny anglisy nareo satria aty amin'ny lalantsara aty no manao an'ity fa tsy manana fotoana mihitsy eto am-piandrasana ny zanako mianatra manao lomano, faninana amin'ny lomano io zany zao dia miandry azy zany no manao an'ity fakana feo ity. Dia mialatsiny raha ohatra ka misy tabataba henonareo, tena azafady indrindra fa zay no ahitana fotoana kezana. Ka ny zavatra fahadimy ilaina zany dia lettre de recommandation anankiroa. Io lettre de recommandation anankiroa io zany mila soratan'ilay olona izy dia ianao mandefa azy, ianao zany no mandefa azy ka efa misy tari-dalana manokana koa momba an'io. Dia mbola atoroko anareo koa ny zavatra atao amin'izay lettre de recommandation zany olona roa izay mahafantatra tsara anao no manoratra azy, ka io olona io dia tokony milaza zavatra tsara momba anao ary hoe mendrika ianao zany ahazo an'io ilay vatsim-pianarana io. Dia mbola resahantsika koa zay fa misy tari-dalana omeko amin'izay zany nareo mba ambony matanjaka tsara zany afaka hifaninana amin'ny mpangataka hafa zany ny fangatahana apetraka ao. Fahafiry zany zay zao, lay averina tsara aloha sary anankiray tapaka na rava. Faharoa lay lahatsoratra manazava ny misy fantainapetrana zany eo, fakafakaoditsika ao izy io. Dia zay ny valianao. Fahatelo fangatahana taona 2020 amin'ny anjera ary amin'ny tranokala no hamelonao azy. Fahaefatra taratasy manokana manazava ny momba anao sy ny antony angatahanao an'ilay vatsim-pianarana. Fahadimy dia taratasy avy amin'olona mahafantatra anao ka milaza zavatra tsara momba anao ilay olona, lettre de recommandation avy amin'ny olona roa samihafa. Zay zany ny fahadimy. Dia ny fahaenina indray dia ny notinao zany notinao avy amin'ny école secondaire. Ny ambaratonga faharoa zany hoe seconde miakatra zany zay ilay notinao zay ilaina. Ny notinao tsy diplôma fa noty ilaina ny notinao. Eo zany zao hoe aiza no ahitana an'izany, fa sanatria ny vavaradia indray ilay tratran'ny mpondra-drano ilay sekoly dia nankaiza. Dia io zany zao tsy maintsy mankany amin'ilay sekoly nareo dia mba miangavy. Dia raha ohatra ka simba ny rano tao moa zany engany ka tsisy dia mba hiangavy io zareo zany hamorona noty ho anao ao. Tsy hitako hoe inona moa zany no tenenina amin'izany fa mila noty. Raha ohatra ka tsy feno ilay dossier dia aza alefa fa tsy jeren'ny olona akory ilay izy. Dia ny fahafito fanazavana momba an'ilay noty. Io zany io fanazavana momba an'ilay noty io zany hoe raha ohatra zany ka hoe 20/20 dia inona ny dikan'izay. Misy fanazavana momba azy hazavaintsika ihany, mbola ho hazavaintsika daholo zany ireo rehetrarehetra ireo fa androany zany mitanisa fotsiny dia efa omaninareo zany izay. Resao ilay hoe any amin'ny sekoly mangamila noty ahako secondaire. Dia avy eo ny noty ny notin'ny baka ilaina, notin'ny baka ilaintsika raha ohatra satria zany ianao zany zao io zany ny fanadinana nasional ho antsika dia ilaintsika io notin'ny baka io. Io zany proof izany fa hoe manana baka zany ianao ka hiditra amin'ny anjerimanontolo. Raha ohatra indray moa zany ka ianao efa eny Ankatso na efa any Abarikadimy na efa any Mandray dia na eny Andrianjato dia ohatra aiza moa ilay anjerimanontolon'ny Manjanga? Hoy atiriko ny anarany fa baraka antsika avy any Majunga. Fonareo tompoko.
efa nanao fanofanana tany ao mba vatsym-pianarana. Adiniko ilay izy. Roza, inona re ny anaran'izy iny zay? Dia adino, azafady. Dia rehefa eny amin'ny anjerimanontolo zany dia ilay naoty amin'ireo ilay ambaratonga efa nianaranao, ohatra taona voalohany na taona faharoa. Fa satria zany ity zany dia natokana hatramin'ny ny fotoana azahoanao lisansa. Dia naoty ihany koa sy ny diplaoma, naoty ihany koa sy ny diplaoma zany momba andreo izay diplaoma anananao ankoatran'ny baka. Raha BTS moa zany ny ataonao, ka vita BTS dia hiakatra ambonimbony kokoa ianao na toerana hafa dia azo atao koa zany, azo alefa izay rehetra. Ireo zany no zavatra ilaina amin'ity fangatahana vatsim-pianarana ity. Mila homaninao zany ireo rehetra ireo. Averiko ilay izy tena mandeha miadana mihitsy amin'ity fandaharana ity satria tiako zany mba hisy tanora malagasy ahazo hoe marihako fa za tsy miasa amin'ny toerana io misy olona manko na somary nanao any kely any hoe ramose moa zany mahazo ina moa ilay filaza 10% misy filazana azy izay adinoko lasa an'ilay lasa diozy mantsy azy hoe isika tsy ohatra zany ny fomba fiasa sy fisainantsika ka tsy hoe tsy maintsy mahazahoana tombony foana vao manao zavatra. Za tsy miasa amin'ny Wells Mountain Initiative io tsy miasa amin'io tsisy vola azoko amin'io, tsisy na kevaraventy tsisy ninina. Ny azoko amin'io dia fifaliana rehefa mahazo ianao ka miteny amiko ianao hoe nahazo dia manao fety izay mianakavy. Tapato izay fa bebe ny arosasy nataony efa maromaro ny tanora lasa. Misy amin'ireny moa zany dia mianatra ato amin'ny anjerimanontolo iasara manome vatsim-pianarana izay bebe ny arosasy tato ato izay. Raha misy lasa zao nareo dia mba lazanareo koa. Misy mahazo manko, ny mahazo dia lazanareo dia nareo mahazo ny vola dia izay zany manao fety. Izay zany mba azoko aminazy ity. Dia ilay fifaliana maheno misy tanora an'izany nahazo fanampiana, misy iray fianakaviana any nahazo fanavotana satria mba misy manampy izy amin'ny fiantohana fianarana izany. Zay ka izy ity zany tena zavatra atao mihitsy mba hanosehana antsika tanora mba tsy ho voarebireby koa tsy lasa mampalahelo mihitsy ity fomba ny zava-misy ity fihetsiketsehana be andrebirebena fotsiny tena marina fa tsy hita hoe inona. Iny zany hoe makafoka tsy hita hoe inona fa dia izay ny amin'iny. Dia averiko zany ilay zavatra takiana omany tsara ilay izy sary mazava tsara dia io sary io koa raha misy sary any aminao fanampin'io satria manko raha petritsika ho asesitsika tsirairay daholo satria zany aho niditra tao amin'ilay tranokala dia za mihitsy zany ohatran'ny hoe nanao fangatahana mba ahafahako mahita ny zavatra takiana hanaovako an'ity fandaharana ity. Dia ao anatin'io ihany koa misy toerana ahafahanao mampakatra sary ny asa vitanao teo anivon'ny fiarahamonina. Na sarinao miara-miasa amin'ny olona eo amin'ny fiarahamonina misy anao manao asa fampandrosoana satria ny zavatra tadiavin'ny zareo eto aza adino ilay lohahevitra andraisantsika omaly ny zavatra tiany zareo manko zany ny olona mino vatsim-pianarana dia ny tanora izay vonona hiverina, vonona hipetraka any Madagasikara, hiasa any Madagasikara. Raha ohatra indray moa zany izy ka hoe tsy any Madagasikara izy mianatra fa amin'ny tany andalam-pandrosoana dia tanora na olona vonona zany hiverina hiasa hanao zavatra ny an-tanindrazana. Dia io zany no ilaindry zareo hoe profo zany sary milaza fa miasa ianao manao zavatra ianao miasa ianao manao zavatra ianao zany misy profo zany ilaindry zareo profo io fa niasa izy misy asa ataony misy tahirin-kevitra tahirim-pahalalana na antotam-baovao mana-profo an'izany zavatra nataonao eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina misy ianao izany. Ny faharoa dia misy lahatsoratra zay soratana dia iny jerentsika eo azafaiako anareo fa fantatro ny lohahevitra amin'ity taona ity dia efa omeko anareo alohan'ny fotoana. Dia ilay famenoana n'ilay fangatahana taona 2020 dia avy eo ny taratasy manazava fa ianao dia mendrika tokony azo an'ilay vatsim-pianarana. Dia lettre de recommandation anankiroa naoty tany amin'ny secondaire dia naotinao taty amin'ny tertiaire iny ilay diso kely nazavaiko teo fa azafady secondaire manomboka zany ianao tany amin'ny classe secondaire 6e hatramin'ny 3e dia ny tertiaire zany première seconde hatramin'ny terminale. Diso ilay nolazaiko tany aloha tsy ampy 6e hatramin'ny 3e dia ny seconde hatramin'ny terminale.
efa omanina daholo ireo zao, mila omanina ireo izao. Tsy mibaiko tsy izay akory azafady fa efa akaiky ny voalohan'ny volana Marsy ka sao dia variana. Dia avy eo ny naotin'ny baka, dia avy eo raha efa mianatra amin'ny anjerimanontolo dia naotin'izay le nahazoanao izay diplaoma efa nananao izay avy tamin'ny anjerimanontolo, ny toerana sy ny taona taom-pianarana izany izay misy ianao amin'izao fotoana. Ireo zany ny zavatra tsara tadidiana amin'ny fandaharana androany zany, omanina zany ireo dia rahampitso indray isika miditra lalina amin'izay miditra lalina isika ho sokafiko zany ilay ohatranareo zany zao raha azonareo atao afaka miditra ianareo an'iny avy dia efa jereo io tranokala io, fa rahampitso zany dia ho sokafintsika amin'izay ho raisitsika ilay fangatahana dia ho vakiako aminareo daholo ny zavatra mila omanina. Misy dingana 7 le izy 7 ary mila fotoana amin'ny fanaovana anazy ary amin'ny teny anglisy daholo ny valim-panontaniana rehetra. Misy sasany moa zany tsy mila soratana teny anglisy satria anaranao avy eo moa dia atao teny anglisy, adresy hoe dia atao teny anglisy. Dia misy koa resaka isa hoe firy-nareo ao an-trano, tsy ohatrany resahantsika daholo zany izay rehetra izay dia mitanjonsika zany dia mba ahazoanareo an'ity vatsim-pianarana ity. Ny zavatra manaraka ihany koa mila omanina dia izao ataovy lisitra avokoa ny asa izay nataonao teo anivon'ny fiarahamonina misy ianao, na io fiangonana, na io antoko politika, na io fikambanana, na io fokontany, tsy haiko hoe izay zavatra nataonao ka nahasoa hitanao hoe fandraisana anjara eo anivon'ny fiarahamonina misy ianao, fandraisana anjara fampandrosoana, na koa ilay izy mety tsy fampandrosoana fa hanehoana fa mavitrika ianao amin'ny fiarahamonina. Ny daty nanaovanao azy, ilay fihetsiketsehana natao, ny faharetany fotoana nanaovana azy, sary angony ireo. Mila angonina ireo rehetrarehetra ireo. Mila angonina ireo satria misy tantara ho soratantsika. Izay ilay izy, hanao tantara isika io, ho soratana ilay tantara dia iny no hanasoan-kadirana fa isika dia mendrika ilay vatsim-pianarana. Manaraka dia ilay lettre de recommandation. Avy hatrany dia jereo hoe iza ny olona roa afaka manoratra lettre de recommandation ho anao ka olona vonona hanoratra zavatra tsara ho anao. Tena marina ary afaka manoratra tsara mihitsy mampiseho izy ianao ary mendrika ilay vatsim-pianarana ianao. Omany koa zany izay zavatra izay. Mandeha be ny fotoana, efa faha-telopolo volana janoary izao firy moa zany 20 andro sisa tonga amin'ny voalohan'ny volana Marsa ka dia aoka hiomana isika. Ireo rehetra eo zany dia amin'ny teny anglisy no hanaovana azy, teny anglisy no hanaovana azy. Ka ny hanaovantsika anazy avy hatrany rahampitso tonga dia resaka momba an'ilay lahatsoratra mila ilay valiana zany ilay soratana atao. Dia avy eo koa resaka momba ny lettre de recommandation. Amin'izay ianareo zany afaka manomboka manoratra azy, manomana azy. Fa ilay ambiny rehetra ilaina zavatra mameno taratasy fotsiny no atao. Izay ary zany ny fandaharantsika androany fohy matavitavy, fohy tsaratsara. Za rahateo koa moa zany isaky ny alarobia mampianatra dia hifonana tsy manam-potoana anaovana fandaharana lavabe fa avy dia omanina ireo dia manohy indray isika amin'ny lakamisy lahatsoratra no nataontsika amin'ny lakamisy ka dia mino somana antena koa fa marisika ianareo ary angataka ianareo ary misy aminareo ny ahazo. Io koa ny ianao raha tsy mangataka angamba fantatrao na ahazo na tsy ahazo. Ny variteny ho azo anie rehefa mangataka dia hoe enina tsia tsy maintsy mangataka vao fantatra. Misy olo any aloha mety misy olona manofy any tsara be izy dia tsy manao dingana fa mila manao dingana ka. Iny moa ilay hoe sahia manao dingana moa dia ohatrohatrany misy an'izay ilay fiteny sahia manao dingana. Ka sahia manao dingana ireo olona dia mba hahazo ianareo ahazo ity vatsim-pianarana ity. Ianareo zany zao mety hiteny hoe tsinona ary zany ny vatsim-pianarana lazain'ilay ramose zany sao dia resaka Rayetseriary fotsiny. Ohatra ka Rayetseriary moa inona ny olana amin'izany, iza koa ny amin'ny Rayetseriary ianao akeo. Fomaraina anao dia mifoanao dia ity misy Rayetseriary. Raha-mbazaha misy magnano an'izany dia ravoravo. Tsisy fa mila mangataka ianao. Ny farafahakeliny ny fanomendry zareo hatramin'izay zany farafahakeliny ny fanomendry zareo hatramin'izay dia 4 alina sy 1 hetsy sy 1 tapitrisa ariary. 4 alina sy 1 hetsy sy 1 tapitrisa ariary. Izay ny farafahakeliny fanomendry zareo 5 700 000 francs.
efatra sy iray hetsy sy iray tapitrisa ariary na koa fito hetsy sy dimy tapitrisa iray ambinanja, fito hetsy sy dimy tapitrisa iray ambinanja. Zay ny farafahakeliny omendry zareo. Dia mitombo izy io raha ny fahafantarako azy arakaraka ny fangatahanao, ny fandaniana mila ataonao, ny vola izay omeny anao zany dia raha ny saranisa lazainy zareo zany dia manome zany zareo manomboka amin'izay le hoe iray hetsy efatra alina sy iray hetsy sy iray tapitrisa ariary zay dia tonga hatrany amin'ny enina tapitrisa ariary anao any. Zay ny farafahabeny, enina tapitrisa ariary. Iza ny hanome enina tapitrisa ariary anao io? Efa havitana fianarana sy mety mora loatra kosa zany raha havitana trano, fa mety misy efa mahazo tany zany. Ka jereo amin'izany ny vola be raisina aminazy ity, fa dia mampirisika anareo zany fa dia raha mipitso indray zany tsika manohy ny fandaharana, fa dia misaotra sy mankatelina antsika, mankasitraka anareo izay ato amin'ny hetsika asa ho an'ny Madagasikara, mankasitraka anareo izay ato amin'ny hetsika asa ho an'ny Madagasikara. Ny tenako Dr Jean-Luc Ravalorisy no nanolotra ny fandaharana, raha soa samy tain'Andriamanitra dia tohizantsika indray raha ampitso ny fandaharantsika. Misaotra ny AZ Radio Télévision amin'ny fanolorana fandaharana maimaimpoana, misaotra ny teknisianina ihany koa amin'ny fampitana ny feo. Samy tain'Andriamanitra, samy mora velona avokoa isika rehetra. Misaotra tompoko.